tompoko lasy vavy tonga sotra agnatin'ny fandarana arena sarabitiny fahasalamana isika eto amin'ny TV Bresse Mada. Miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana. Miaraba ihany koa ny vahiny izay nasaina dia tsy iza akory fa ny tompon'andraikitra amin'ny klinika Tanjombato, Docteur Mamy. Miaraba anao tompoko maraiky indreo vahiny ny fandarana. Miaraba tompoko. Ya. Amin'ity moa zany tsika dia resadresaka mahakasika ny antsoina hoe fikaran'ny tosidra sy ny diabeta fa ny alefantsika mialoha moa zany ny resaka diabeta dokotera inona no azambara mahakasika an'io inona ihany koa no tokony fitandremanao atao na ny hoe fiandohany izy io mba ahafahana tsy hitana zany aretina zany. Faly miarabantsika. Ny diabeta moa zany dia aretina na toe-batan'olona anankiray zay misy ny fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny ran'ny olombelona. Izy io dia afaka mety hovoan'io daholo na ny zazakely voateraka ka hatramin'ny olona efa antitra. Fa ny ankabeazany moa zany dia ny olona efa lehibe no tena betsaka. Misy karazany roa lehibe aloha ny atao hoe diabeta. Dia misy ny diabeta type 1 na ilay le hoe mila tsy maintsy asiana insuline na lay tsindrona kely atao iny. Dia misy ny atao hoe diabeta type 2 na ilay diabeta zay ho an'ny tsy mila mitindrona insuline fa fanafody no atao dia mahafaka azy. Amin'ny ankapobeny dia misy tsara hofantarina zany ho an'ny vahoaka. Ny diabeta arak'ilay fantatsika teo zany misy karazany anankiroa dia toe-batana zay mila fitandremana lehibe zay azo soroana ihany koa nefa aloha fa rehefa voan'le aretina kotsika dia tsara ny manara-maso izay toe-batana zay satria maro be ny voka-dratsiny io aretina io. Ny eo amin'resaka n'le voka-dratsiny zany zao no ifampiresantsika satria tsara hitandremantsika. Anisan'izany ohatra hoe ny fahasimbany maso raha izay lasa jamba ny maso. Misy karazany be dia be moa zany fa amin'ny ankapobeny no tena ho tononoko mba hahamora hamantaran'ny olona azy dia nylay hoe miajamba ny maso, miady tsy mahita, miamanjavona ary mety farany tsy mahita tanteraka. Eo anatiny ihany koa ny voka-dratsiny eo amin'ny fo zay hoe tsentsina ny lalandra kely makeo amin'ny fo ka mety hahatonga ilay fahatsitsemana ary ilay fijanona ny fo tapoka. Eo ihany koa ny fahavoazana eo amin'ny vo zay le mahatonga an'ilay hoe tsy fahavitan'ny asan'ny vo ka mitarika ny fanoloana ny vo na eo ihany koa le fanaovana dialyse. Dia eo ihany koa ny fahavoazany ireo lalandra vavety sy majinika maro isan-karazany. Izay ny tena mpahazo ny olona amin'indrindrindra le hoan'ny olona efa lehibe moa zany dia le fahavoazany atao hoe fahavoazan'ny tongotra na le hoe pied diabetika. Ireo le hoe tsy maheno tsolo ny tongotra, tsy maheno marary zany dia lasa tsy maheno izy na hoan'ny kiraro na ndrany hoe manitsaka fantsika dia lasa misy fery dia iny fery iny no sarotra sitranina dia iny no mitarika ny infection dia lasa iny mitarika ny fahafatesan'ilay diabetika. Dia ny tiako aviana amin'izay zany hoe rehefa tratran'ny atao hoe voan'ny diabeta zany tsika dia tokony mandray tanàna ny olona voan'ny diabeta daholo ny dokotera itsika fianakaviana manodidina azy mba hanampy azy mba tsy hahatonga anazy ho tonga any amin'ilay complication. Eo ihany koa le hoe fomba fiainana zay azo isorohana tsara na ahatonga ny diabetika ho anana toe-batana salama ary tsy ho tonga any amin'ilay complication dia ilay le hoe fanaovana fanatanjahantena. Zay zany tokony tsy vidiana lafo zany zay zany fa manentana antsika havana manana na manana diabeta zany dia entanina lay olona hanao fanatanjahantena 30 minitra isan'andro zay tsy mila fanatanjahantena be fa mila fotsiny hoe tsemboka izy mety mandeha tongotra lavidavitra. Faharoa dia
miezaka koa zany izy a amin'ny sakafo a mba ho ara-pahasalamana tsy hoe akory hoe le hoe mifadifady an'le sakafo le hoe tsy mahazo mihinana ambany amin'ny tany fa misy ohatrany hoe afaka manatona le diabetologue zany zay anorona ireo sakafo zay ezahana lanjalanjainy. De fahatelo manala ihany koa lay atao hoe stress. Marina fa ny fiainana zao mihasarotra fa ny fiezahanao manatsoratsora amin'ny fiainanao de anisany mandamina ny diabeta. De rehefa avy eo moa zany ny fihinanana fanafody sy ny fitandremana am'ireo le ozy le hoe les complications maromaro reo. Dia manentana antsika izay manana havana manana diabeta dia hitandrina mba tsy ho tonga any amin'ny complication avy amina fanaovana fanatanjahantena, fanalana ny stress, fandanjalanjana ny sakafo. Zay zavatra telo zay tsy vidina lafo fa fitandrematena zay zany no tianay ampitaina ho amintsika vahoaka. De miratro indrindra tompoko. Ya, dia ankasitratsika moa zany dokotera Mamy eny amin'ny klinika Tanjombato no tondra ny tsara fantatra mikasika an'izay diabeta zay fa dia izay ihany koa no manakatona ny fiarahantsika ametrahana ny mandrapitava sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko. Mandra-piana indray tompoko.